Efa hitanareo ve fake news. Fake news vaovao tsy marina, vaovao noforonina, mety hoentina anakorontanana na angalana saina fotsiny amin'ny réseaux sociaux. Fika voalohany aza mionona amin'ny lohateny, raha lahatsoratra vakio hatramin'ny farany, raha ohatra kosa vidéo jereo hatramin'ny farany. Fika faharoa, izy zany namoaka ilay vaovao, fantaro hoe azo atokisana ve ilay mizara ilay vaovao ary marim-pototra ve vaovao lazainy. Fahatelo, amarino ny daty, tena vaovao ara-potoana ve sa vaovao efa taloha no averina haparitaka. Fahaefatra, sangraty sa tea lasa, indray mantsy miany ihany fotsiny ilay mpizara vaovao tsy marina na mba tea azo beuzy. Fika fahadimy farany, aza miheno lakilosy tokana, izany hoe aza mionona amin'ny loharanom-baovao tokana fa mazotoa manamarina izany amina source hafa. Rehefa voamarinao fa tsy fake news, afaka zarainao na omenao ny j'aime.